Vaovao tapatapany indray kosa nikasika indrindra moa ny an'ilay bomba izay nipoaka tetsy akaiky ny BOA Analakely izay no ampahafantarantsika ao anatin'ity vaovao tapatapany ity. Bomba vita tanana iray indray no nipoaka teny Analakely tsy lavitry ny BOA omaly tokony tamin'ny fitora sasany alina raha ny fantatra. Raha ny fitantaran'ny olona manodidina dia olona mitondra moto-scooter no tazan'izy ireo nanipy zavatra teo amin'ny toerana io. Minitra vitsy sy taorian'ny trangan'izany no voalaza fa tonga teny atoerana ny mpitandro filaminana. Raha tsy aivina dia nisy bomba nipoaka ihany koa teo anoloan'ny trano fandraisam-bahiny Tana Plaza ny aliny alarobia lasa teo, ary nahitana bomba vita tanana ihany koa ny alakamisy lasa teo anoloan'ny IFM Analakely. Ny mpitandro filaminana dia manentana ny rehetra mba tsy andraina ikitika rehefa mahita zavatra mampiaya fa ampandre azy ireo avy hatrany. Eny anivon'ireo toby fivarotana solika dia tsy azo atao intsony ny mamaritra solika amin'ny tavoahangy na bidon. Raha tsy aivina dia nanambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny filaminana anatiny omaly fa manamafy ireo polisy efa perinasa ireo mpianatra ho polisy miisa 300 amin'izao mba hanamafy ny fitandronan'ny filaminana.